La 4G Patelma vous présente Ni Vaovao. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique. Manulchano, ni Vaovao. Labelcom, la référence en impression numérique. Arafnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV. Manulchano, ni fampalalamba vao. Safidy tsara indrindra. Miisa 20 hatreto ireo nanatitra taratasy filatsako vidiny teny amin'ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Raha 7 izy ireo maly, ny ampy 7 izany androany fa 20 volana aogositra. Andro iray, mialoha ny fepitaona farany. Teboka isan'ny nampitaraina ny mponina ho betafo ny tsifisiany fandriampahalemana sy ny tsifisiany sehatra ho an'ny tanora, nandritra ny fahatongavan'ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andry Rajoelina tany an-toerana androany. Amin'ny alalan'ny vina izay narosiny ity farany na ny UEM no amahanina ireo olana samy hafa ireo raha ny fanazavana. Niemitra ny herinandro ny 10 septambra aorian'ny adina antsoratra rehetra ny adina fanatanjahantena BEPC ho an'ny Cisco Antananarivo. Vokatry ny fitokonan'ny mpampianatra izany raha ny fanazavana, saingy tsy tokony hisy sy fiantraikany amin'ny naotin'ny mpiadina no ity adina ity fakultativa na tsy voatery atao. Miverina mandefa fandaharana, herinandro vitsivitsy izay ny fahitalavitra sy onjapeo MBS. Mampametra-panontaniana ny maro ilay tranon'ny FJKM Metsy Faravohitra, izay lasa fohy be toeran'ireo fahitalavitra sy onjapeo ny filoha teo aloha ireo. Efa namidin'ny FJKM taminy ve sa manova fotsiny ny MBS ao? Any ivelany, mandrahona ny amerina ireo mpitsopinenana miisa 20 izay mitsoaka ao amin'ny sistan'ny Lampedusa any Libia ny governemanta italiana. Mafana ihany koa ny toedrara eo amin'izy ireo sy Malta, izay nambaran'ireo manam-pahefana italiana ho tsinandray ireo mpitsopinenana. Ny andinindin'ireo arahinao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'izao fampalalam-baovao izao ary asaina mpanajany ianao anjo izany hatramin'ny farany. Pejin'ny politika Betrano no isataratsika ny fiarahana amin'ny tsy alina ity, miisa 20 hatreto ireo nanatitra ny atota taratasy filatsahako fidina eny amin'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Raha toka 17 izy ireo maly dia ny ampy 7 androany fa 20 ny volana aogositra, andro iray mialohan'ny fepitaona farany. Kaiton Janslavo. Andro iray mialohan'ny fepitaona farany, niazakazaka ny fananterana ny taratasy filatsahako fidiny eny amin'ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany. Miisa 7 izy ireo nanatitra ireo atota taratasy, raha toka tsy nisy afa-tsy 2 omaly. Ireto avy ireo 7 nanatitra ireo: Andreo Nelson José Michel natolotry ny Arorique, André Tseheno Lalao Arso Marcelin Tafajiaby, Ratiraka Iarovana Roland Malagasy tonga saina na ny MTS, Randriamapionina Joseph Martin, Refondation Totale de Madagascar, RTM, Rabaruela Bruno, Fahazavany Madagascar, FAIMA, Rakoto Jean-Pierre, Ray Amandreny Jiro-pirenena, RGP, Davidson Andriamparany Benjamin, FFF, Narson Stéphane, Antoko Gasy Miaramandroso, ary Rasolo Voangy Roseline Nema, ezaka mampandroso antsika, EMA. Arak'izany, tafiakatra 20 hatreto ireo kandida ilatsaka ho filoham-pirenena nanatitra ny atota taratasy filatsahako fidiny teny amin'ny ACC. Raha ny loharanom-baovao azo, miisa 7 amin'ireo 20 efa nanatitra ireo no tsy nahafeno hatramin'ny farany ny atota taratasy fankatoavana ny filatsahako fidiny. Raha mpito faraiky 20 ny volana aogositra, amin'ny 10 nefa ny fepitaona farany, ametrahana ny atota taratasy filatsahako fidiny.
Izay ny mahakasika an'iny fa teboka isan'ny mampitaraina ny mponina ho betafo, ny tsy fisian'ny fandriampahalemana sy ny tsy fampian'ny sehatra ho an'ny tanora. Nambaran'izy ireo izany nandritra ny fahatongavan'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina tany an-toerana androany amin'ny alalan'ny vina narosiny tsy farany na ny IEM no ahafahana mamaha ireo olana samihafa ireo raha ny fanazavana. Tany an-toerana ary miantarandrianaivo. Tena ny tatsaha tenako tokondra fikambanana betafo mamokatra. Ny azany tompoko dia mba nangatahako ireo tatsaha reo eto ny vokatra indrindra eto amin'ity vakivakina karatra ka mila jerena ny tatsaha tompoko barazy tetezana ary koa masomboly sy le zavatra filoha simbasimba rehetrarehetra angatsaka anao zay président tendrazatsika hoe ny tanora no ho avy ny firenena karaka zany tanora ho avy ny firenena zany dia ny ho avy ny tanora dia ny fianarana ary ny fianarana io zany ny mianatra ny tanora dia makeny amin'ny université dia nefa ny akamaroan'ny tanora dia tsy hanasa avokoa ka izany no mahatonga ny any tanora zany hoe omeo asa ny tanora mba tsy hirotra amin'ny fanaovana asa andahalo, mba tsy hirotra amin'ny fanaovana asa mamofady. Izany zany no angatahanay ary ndray mandrenika ihany koa moa dia tatsaha ka ny tatsaha ny akamaroan'ny olona eto Madagasikara dia tatsaha avokoa ka eo amin'le tatsaha eo no zany no angatahanay ihany koa. Ampahany amin'ny olana mianjady amin'ny vahoaka eto Betafo izay araky ny fitarainan'ny solotenan'ny mponina nandritra ny fitetezam-paritra nataon'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina teto an-toerana androany. Mangataka ny anaovana olona ara-pahamehana ny lafin'ny fandriampahalemana sy ny mikasika ny foto-drafitr'asa ihany koa ny mponina. Ny voalohany dia diombolanay amin'ny vahoaka manerana Madagasikara izany tsy fandriampahalemana izany manaraka izany dia tonga eto amin'ity kianja malalaka ity ianao hitanao an'izao fa mila fampandrosoana ity moa kianja iray eto amin'ny distrika Betafo efa nanao ihany izahay eto amin'ny commune nanao izao ezaka tamboha izay hitatsika amin'ny tapatapany izao ao koa ny vestiaire izay ato amin'ny tribune ato izay mba nangatahana aminao ary maniry ihany koa izahay amin'ny maha-kianja tokana ity kianja ity fa hitanay ianao fa maro ireo kianja izay manara-penitra natolotra ho an'ny vahoaka any amin'ny faritra rehetrany ka mananteny izahay fa mba anisan'izany ity kianja tokana eto amin'ny distrika Betafo ity to. Mila tanora mahana vinapam-pandrosoana tsy tanindrazana ny firenena araka ny nambaran'ny Andry Rajoelina nandroso vahaolana manoloana ireo fitarainan'ny mponina ireo ny tenany no amafisany fa ho tanterahiny avokoa ny teny nomeny sy ny fampanantenana nataony. Zany mahatonga ana mijoro eto androany hitondra vahaolana satria izao niomanao niomana voasedra ao ary ny tiako fantatrareo dia izao za efa nitondra ny tetezamita nandritra ny 5 taona tsy fahefana tsy voninahitra tsy tombotsoa manokana zay koriny anahy fa matoa averina androany dia satria anavotra ny Madagasikara ary sika rehetrarehetra no hiaraka anavotra ny Madagasikara. Ekenareo ve zany? Zay ny teneniko hoe mila tanora manana vina ny mitondra ny firenena, mila tanora tia tanindrazana, mila tanora mahafantatra ny etaeta-ponao. Za mantsy isaky miteny nareo na dia tsy afaka niresaka amiko daholo azy vao mijery anao dia fantatry ny ao am-ponao, vao mijery anao fantatry ny ao anaty sainao, vao mijery anao fantatro ny hirifiriny ao anatin'ny sainao rehetrarehetra sy ny ao anatin'ny fonao. Marina zany mila tanora mitovy fomba fijery, mitovy fomba fieritreretantsika. Marina sa tsy marina? Vahaolana ahafahana mampandroso ny firenena ao anatin'ny fotoana fohy ny IEM. Itoy any Meritsy atosika ny Alarobia ho avy zao ity fitetezam-paritra ity. Lafim-baovao hafa kosa indray niverina nandefa fandaharana herinandro vitsivitsy izay ny fahitalavitra sy onjam-peo MBS mampametra-panontaniana ny maro mikasika ny tranon'ny FJKM eny Faravohitra izay itobian'ny tsy fahitalavitra sy onjam-peo ity namidin'ny FJKM taminy ve izany sa manofa fotsiny ny MBS fanontaniana apetraka ao anatin'ity fanadihadiana ity.
Efa antaonany maro no lasa fohy be toeran'ny radio Mada fahita lavitra sy onjam-peo MBS ity tranon'ny FJKM etsy faravohitra ity. Trano novain'ny FJKM avy amin'ny LMS na ny London Mission Society, isan'ireo misionera protestanta telo efa niasa teto Madagasikara fon'ny faharadama voalohany. Izay nitambatra ho FJKM tamin'ny taona 1870 vao nankalazaina tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo tany Tomasina. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny momba ity trano ity amin'izao fotoana izao satria dia misy fanamboarana goavana atao amin'ilay trano. Efa namidin'ny FJKM tamin'ny filoha teo aloha Ravalomahana Marka ve ity trano lovain'ny FJKM tamin'ny LMS ity, sa nampanofaina tamin'ny fotsiny ihany. Niezaka nanatona ny teny amin'ny fohy be toeran'ny FJKM etsy amin'ny tontolo-batina Taninarenina ny mpanao gazety teto amin'ny Kolo TVFM tamin'ity andro any ity, saingy trano fiasana tsy misy olona afaka nandray no nodondominy. Araka ny fanadihadiana natao anefa dia ny orinasan'ny filoha teo aloha Ravalomahana Marka no nanamboatra ity trano eny amin'ny faravohitra ity ankehitriny. Mbola ho tanterina aminao eto amin'ny fampalalambavon'ny Kolo TVFM ihany toy nyity trano eny faravohitra lovain'ny FJKM tamin'ny LMS ity. Fa niatrika ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny FJKM tany Tomasina izay nifarana omaly ny kandida ho filoham-pirenena Fanirisoa Erinaivo nisy ny fanehoan-kevitra nataony tamin'izany raha itsika avy hatrany ary ny mikasika izay. Naresaka ny renivohitra be tsy misaraka ny faran'ny herinandro teo noho ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny fiangonana FJKM sy ny faharoanjato taona ny diran'ny LMS na ny London Missionary Society teto Madagasikara. Fanompompy fivavahana atao amin'ny fiangonana FJKM trano vato fitiavana no nanokafana atao fankalazana ny somapetrapetrositra teo. Roanjato taona lasa tokoa izay nanoloan'ny fifandraisana teo amin'ny pays de Galles sy Madagasikara. Ary nitoa tamin'ny filaharam-be izany ny ampitso asabotsy izay nifarana teo amin'ny sekoly David Jones. Toerana nanaovana fitaovam-pivavahana mialohan'ny nanokanana ny sekoly izay natao tsangam-bato ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny fiangonana FJKM. Mba hitahina ity firenena ity sy ny taranana. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Enga yaminarin'Andriamanitra velona ny avana metrikanatsika sy anokafatsika ity takela-bato ity. Olo manan-kaja maro ny tonga nanotrona ity fitaovam-pankalazana ity, ka nisy indrindra ny 410 hevitala nomen'ny filohan'ny FJKM ny mpitandrina Irako Andriamahasoa Ami ho an'ireo kandida filoham-pirenena tamin'izany. Tsara ny olona anankiray raha ohatra ka tia tsy manan-tsiny izy fa matahotra n'Andriamanitra. Tsara izy saky sy vonina hanompo ny firenena sy ny hafa. Afaka havita zavatra ka ampoizina havita zavatra satria efa nahavita zavatra. Ary resy lahatra isokatra amin'ny hafa fa tsy hikatonao amin'ny antokony, tsy hikatonao amin'ny fianakaviany, tsy hikatonao amin'ny fokony, tsy hikatona ao amin'ny fiaviany. Ary ahafarany andry ny fianakaviana sy ny fahanindreny. Anisan'ireo zanaky ny fiangonana nanatrika ity fitaovam-pankalazana ity ny kandida Fanirisoa Erinaivo ary nandray anjara tamin'ireo hetsika samy hafa ny tenany. Naseho an'ity kandida ity tamin'ny fihetsika sy teo amin'ny olona fanerasera taminy fa olona lehibe izy ary nanao tena ho an'ny malagasy rehetra. Zava-dehibe tokoa eto Madagasikara izao fankalazana ny fahadimapolo taona ny jobily ny FJKM izao sy ny faharoanjato taona ny idiran'ny misionera teto Madagasikara. Izany fankalazana izany dia entina indray manavao ny aim-panahy ho an'ny malagasy ary indrindra nisy ny afatra izay nentin'ny président ny FJKM sy ny FFKM teo amin'ny fankalazana io izay miantefa aminay rehetra kandida amin'izao fifidianana filoham-pirenena izay ho atrehantsika izao. Amiko manokana dia voaraiko ny afatra ary voninao ny anatanteraka izany afatra izany, ny tsy hitsanga menatra eo amin'ny izany tontolo politika izany ho fampandrosoana Madagasikara. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa izay indray niemotra ny herinandro ny 10 septambra aorian'ny adina antsoratra rehetra ny adina ara-panatanjahantena BEPC ho an'ny Cisco Antananarivo. Vokatry ny fitokonan'ny mpampianatra izany raha ny fanazavana saingy tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny notin'ny mpiadina noho ity adina ity fakultative na tsy voatery atao. Nilaza kosa ny teo anivon'ny Jinelma fa tsy maintsy manaraka izany izy ireo. Michela Ranarjona.
Raha toka tokony ho tanterana ny herinandro teo ny adina fanatanjahantena ho an'ny fanadinana BEPC dia fantatra androany fa hiemotra izany voalohany teo amin'ny tantaran'ny fampianarana teto Madagasikara ho tanterana aorian'ny adina tsoratra rehetra ny gym BEPC ho an'ny Cisco Antananarivo. Baka raha eto Antananarivo zany sy ny EPS BEPC dia lasa raha voan'ny session an'ny écrite zany ny EPS épreuve pratique ny EPS BEPC dia fanindry amin'ny baka nefany ny infrastructure ny terrain anaovan'le ankizy an'le adina ny interrogateur zany hoe le prof d'EPS manana fahefana afaka hanao an'le adina dia ireo mampanao an'le baka ireo ihany koa ny ankabeazany dia lasa manana olana zany sady tsy ampy terrain tsy ampy infrastructure ny tsy ampy olona manao an'le interrogateur dia ny fandaminana misy zany tsy maintsy ao aorianany épreuve écrite zany ny EPS BEPC eto Antananarivo renivohitra eto Cisco Antananarivo renivohitra. Vokatry ny fitokonan'ny mpampianatra izany raha ny fanazavana saingy tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny notin'ny mpiadina no ity adina ity facultative na ny tsy voatery atao. Nilaza androany ny secrétaire général ny DINELM na ny direction nationale des écoles libres de Madagascar hafa miankina amin'ny apetraky ny ministera ihany ka noho izany dia voatery izy ireo manaraka izay voalaza. Izy zany ngamba tsy hoe ho an'ny école libre rery fa na ho an'ny fanjakana koa ary satria ilay ihany no mampanao ny gym ho an'ny BEPC. Ka ny fantatsay dia après an'ny épreuve écrite no anaovana ny gym BEPC. Ihany à partir du 10. Amin'izao fotoana izao toa fa mikisiketika ary zareo mpiandraikitra manomanomana ny convocation. Zany vita ny examen ko manomboka 3 angamba semaine du 3 dia semaine du 10 ny épreuve gymnastique. Katriny tsy filaminana kely teo amin'ny fandaminana ireny sy le vokatry le fitokonana samihafa dia zay zany voary tanterahana izy amin'ny 10 septambra. Hatreto aloha ankoatra ny adina ara-panatanjahantena BEPC tsy misy miova ireo datim-panadinana hafa. Ny 3 hatramin'ny 9 septambra ny adina antsoratra ho an'ny BEPC, ny herinandro ny 10 septambra izany ny gym BEPC, ny 17 hatramin'ny 1 septambra ny baccalauréat. Mbola amin'izay sehatra ny fanabeazana izay hatrany dia niakatra ny taham-pahafahana fanadinana CEPE 2024 amin'ny ankapobeny raha ny voka-panadinana azo avy amin'ireo Cisco misy 270 efa nivaly manerana ny Madagasikara. Vinavinaina ivoaka ny alarobia ho avy izao kosa ny valim-panadinana eto Antananarivo. Mampionana Rakotoarson. Fohy be mpanadinana misy 570 amin'ireo Cisco 270 efa nivaly no nazahoana valim-panadinana feno raha vinavinaina ivoaka amin'ny farany herinandro ho avy izao ireo fohy be mpanadinana ambiny raha ny loharano Vaovao azo avy teny anivon'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena. Ho an'Antananarivo Atsimondrano 7,220 ny taham-pahafahana raha 7,50 120 ny taona 7,24. Ho any Ambohidratrimo 7,107 raha 7,30 120 ny taona 7,24. Ho any Andramasina 1,70 raha 7,30 120 ny taona 7,24. Ho any Anjozorobe 7,120 raha 3,120 ny taona 7,24. Ho any Ankazobe 7,170 raha 9,100 4,20 ny taona 7,24. Ho any Analalava kosa 7,170 raha 2,120 izany ny taona 7,24. Tsy aivina trany fa ny 20 aogositra ho avy izao ny fanadinana CEPE andiany faharoa ho an'ireo tsy afaka nanao izany ny 14 aogositra lasa teo. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny lalàna iraisam-pirenena no mametraka ny tokony isian'ny fohy be toerana fanangonana ireo déchets radioactifs ho an'ny firenena rehetra mikirakira ny radioactivité ka iaraha-miasa amin'ny AIEA na ny Agence internationale de l'énergie nucléaire. Tsy hisy ahina ny fiantraikan'izany amin'ny maha-déchet azy izany ary isy fanaraha-maso akaiky hoy ny eo anivon'ny NSTN na ny Institut national des sciences et des techniques nucléaires eto Madagasikara. Mampionana Rakotoarson hatrany.
tsy misy tokony hampanahy nisiany ilay fohibe nitoerana fanangonana ireo déchets radioactifs eto Madagasikara, hoy ny fanazavany tompon'andraikitra avy ao amin'ny INSTN na Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires Madagasikara. Efa saika misy izany avokoa ny firenena mandroso rehetra ary azo lazaina ho tratraoriana i Madagasikara raha oharina amin'ireo firenena andalam-pandrosoana hafa tahaka azy, ho iatran'ny ny fanazavany. Misy ny déchets nucléaires, misy ny déchets radioactifs. Ny antsika déchets radioactifs, fa ny déchets nucléaires indray avy amin'ny centrale nucléaire sy ny réacteur nucléaire, fa ny antsika indray déchets kely. Zany hoe déchets avy radioactifs avy amin'ny laboratoire de recherche, j'ai mampiasa source étalon amin'ny calibrage na appareil de mesure, de les sources ampiasaina any amin'ny hôpital sahala amin'ny hoe traitement na cancer, amin'ny cobaltothérapie, ny curithérapie sy ny médecine nucléaire, misy an'le traitement de cancer ny goitre, cancer de l'utérus sy ny namany, de niany zany azo anaovana an'izay. De misy les sources ao anatin'ireny jauge de niveau, jauge d'épaisseur, jauge de densimètre ampiasain'ny orinasa. Ny lalàna iraisam-pirenena mihitsy no mametraka fa tokony ho isany fohibe toerana io ny firenena mikirakira io radioactivité io, ary anisan'izany i Madagasikara izay efa betsaka ireo orinasa mpitrandraka na tobim-pahasalamana ahitana izany, ary ho fanaraha-maso ny fomba hitantanana ny déchets an'izy ireny mba ho voafehy tsy ho hisy fiantraikany no anton'izany raha ny fanazavana azo hatrany. Rehefa tsisy fiantraikany izy, rehefa raha manara-dalàna ny rehetrarehetra dia tsisy fiantraikany, ary indrindrindra rehefa misy an'izay Centre national de stockage des déchets radioactifs. Marieko fa déchets radioactifs avy eto Madagasikara ihany no azo atao anatin'io centre de stockage io. Centralisé no anatin'ny centre de stockage national, satria raha miparitaka les sources dia sarotra gérena. Nohon le izy rehefa hoe centralisé zay mahacentre azy. Marina trano fa natao an'ny déchets radioactifs eto Madagasikara ihany io fohibe toeran'io, ary nampifanarana amin'ny lalàna iraisam-pirenena izay atao eto Madagasikara hiara-miasa amin'ny AIEA na ny Agence internationale de l'énergie atomique sy ny avy ao amin'ny INSTN Madagasikara. Iato vetivety ao anatin' ireto dokavaritra ireto isika mialoha ny anarana ny toy ny fampahalalam-baovao, iresahana ny mikasika ny tsy fandriam-pahalemana sy ny lafim-baovao sosialy samihafa. Rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safid que numéro 1 Malagasy. Love chocolate. Arifnat, miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Ary Aout, fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra.
as a quadriplegic, must be frustrating for you, someone who likes to get things done with their hands. Here's the thing. 4 guys murdered my wife. Don't you fucking touch her! Enable you to walk again. I call it STEM, a computer chip that has the potential to change everything. It's a new, better brain. Oh my God. Man, you are persistent. I cannot allow us to be killed. We are going to finish the job we started. You didn't know that I'm a fucking ninja. Araka izany dia ny upgrade no arahanao ary ny fampalalam-baovao horonan-tsary rehefa avy eo. Anoizantsika ny fampalalam-baovao kosa dia mikasika ny setra ny tsy fandriam-pahalemana tsy mitsahatra ny fanairana ireo tompon'andraikitra ny fitandrona ny filaminana eto amin'ny firenena. Ankilany lasa fomba fiadin'ny mpanao ratsy no makatakalo aina ary mitaky vola. Faritra maro manerana ny nosy no nandraisana fitarainana mikasika izay trangana tsy fandriam-pahalemana samy hafa izay. Ny farany herinandro lasa teo ary avy hatrany fanadihadiana. Mangarivotra Ambatondrazaka, Ankazobe, Maroantsetra, ny faritra Atsimon'ny Nosy. Ireo no anisan'ny faritra nandraisana fitarainana manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana ny farany herinandro teo, ankoatra ireo tranga saika isanandro eto an-drenivohitra. Dahalo ampolony ny rongo fitaovam-piadiana toy ny basy zava-maranitra no nanafika tokantrano iray tao amin'ny tanàna antsoina hoe Betzofa, komina Mangarivotra, distrikana Ambatondrazaka ny farany herinandro teo. Raim-pianakaviana iray no namony ainy, zazavavy 3 taona ihany koa no nalain'izy ireo takalon'ainy. 20 tapitrisa ariary ny fanazavana ny vola takin'izy ireo vao avotsitra io zazy io. Samba no nisian'izao tranga izao tao Mangarivotra raha ny fanazavana. Raim-pianakaviana iray hafa ihany koa no maty voatifitra teo amin'ny lohany Afakomaly nandritra ny fanafiana nataona jiolamy isa 7 ny tranga tao amin'ny komina Miantso, distrikana Ankazobe. Bisikleta sy entana amidy ao an-tsena no nalain'izy ireo tamin'izany. Rehefa nandositra ireo jiolahy, tsy nisaritava vao tonga ny zandara ny fanazavana ny mponina manodidina. Mbola ny herinandro teo ihany vehivavy iray 20 taona voaolana ary novonoina tany amin'ny komina ambanivohitra Ambotoka, distrikany Mampikony. Ny distrikany Morondava sy Bekily kosa no nandrenesana fitarainana Alatromby, omby 7 tany Bekily, lasandahalo 20 lany rongo basy sy zava-maranitra ary omby 80 lasandahalo miisa 7 tao Morondava. Ireo tranga faran'ireo no tafaverina tao aorian'ny fanarahandiana taon'ny zandary sy ny fokon'olona. Ireo ny santionany amin'ireo tranga nandraisana fitarainana sy fampitam-baovao avy any fotony faran'ny herinandro lasa teo. Tsy mitsahatra ny antsoavo sy ny fanairana izay ataon'ireo fokon'olona hijerena akaiky ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana eny fotony sy ny ampitomboana isa ny mpitandro ny filaminana indrindra fa any amin'ireo toerana izay lavitra ny biraony ny zandary. Ireo mpitandro ny filaminana ankilany izay voalazan'ny fokon'olona eny fotony ho miraviravin-tanana na tara ny fandraisana andraikitra ka iantsona izy ireo ny fandraisana fepetra avy amin'ny tompon'andraikitra ambony isan-tsokajy ny misana ny filaminana eto amin'ny firenena. Eo misetra ny fizahantany kosa indray tao aorian'ny nitetezany any Madagasikara tamin'ny alalan'ny sarety dia hiditra amin'ny jingana manaraka handresy lahatra ireo mpizahantany vahiny hitsidika ny Madagasikara. Ny fianakaviana Poussin ity fianakaviana ity izay afa-po tamin'ny fandraisan'ny malagasy azy ireo. Onona saina. Araka ny fanotanterana taminao teto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV FM, ny gadona teo amin'ny PK 0 omaly ny fianakaviana Poussin rehefa avy nitety any Madagasikara tamin'ny alalan'ny sarety. Nampiny ireo malagasy ireo lahy. Itododoany ivelany izy efa mianaka manomboka izao. Andresy lahatra ireo mpizahantany vahiny ho tonga eto Madagasikara. Ahitany akantony raha ny fanazavany Alexandre, mpitarika ny Matatrek. Alors les ébus c'est des ombigas, hein. Tout est ombigas, alikagas, ombigas, saretgas et vazagas. Non, ils prennent de la nourriture malgache, du bouzac, du vil, mantutsar, tout ce qu'on trouve sur le chemin. Hein. Ouais, baguette, parfois belaz, mangaraz, tout ce qu'on trouve, ils le mangent. Même les raquettes. Chez les Amtandjou, ils ont été obligés de manger des raquettes, mina raquettes avec les fanska. C'était dur ça. Notre Ombi Merne, il avait du mal à manger les raquettes. Hein. Parce que là, on a Ombi Tandjou, il connaît bien les raquettes, lui, mais les autres, il ne connaissait pas. Alors il a fallu les habituer. J'ai un livre à écrire.
j'ai des conférences à faire. En France, on va faire une grande tournée de conférences de promotion du pays, de la destination, pour dire à nos compatriotes, allez à Madagascar, n'ayez pas peur. Pendant 4 ans, avec ma famille, je n'ai rien risqué, j'ai été heureux, accueilli partout. J'ai respecté tous les Fumba, j'étais lent, j'ai respecté la culture. Et regardez, je suis en pleine forme, en pleine santé et très heureux. Et puis pas que les Français, les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Espagnols. Le monde entier doit venir découvrir Madagascar, qui en a besoin. Vos forêts en ont besoin, vos animaux en ont besoin, votre faune endémique en a besoin. Et mon objectif aussi, et notre objectif aussi, c'est aussi que les Malgaches eux-mêmes découvrent leur propre pays. Et n'aient pas peur d'aller visiter ces régions-là. Jérôme Siravelo, ireo malagasy ireo lahy niaraka tamin'izy efa mianaka ny teteny Madagasikara. Afa-po tamin'ny fiarahana ary manentana ny malagasy iza any Madagasikara Iravelo. Zareo aloha mahafinaritra sady olo mora velomina zany tena marina, tsy miavinaavina zany resaka sakafo. Tiako afatra apetrako amin'ny malagasy pretanda zany koa aloha malagasy tsy vaky volo. Raha mba hoe mana motivation miteteza ihany aloha zany tanindrazana zany fa mahafinaritra. Aza mijano mihitsy atam-povoan-tany fa mba mandehana amin'ny sisiny zany mba manao tour de mada zany fa tena mivelatra mihitsy ny saina. Dia hitanao mihitsy hoe zao ny karazan'olo aty zao mifoto veloman'olo zao tena misy zavatra zany hoe tena miditra agnaty cerveau mihitsy hoe tena mahay zavatra mihitsy ianao ka anao manao tour de mada zany misy adapta raha. Ankoatra ireo efa nandeha tamin'ny Ainao Manjery sy Aterneto, mbola isy ihany koa ny horonan-tsary 10 hafa ivoaka mahakasika izay fitetezan'izy ireo any Madagasikara tamin'ny alalan'ny sarety izay raha ny fanazavana. C'était pas du tout prévu, on était juste des vazacs. Tena tsy napoizinay ny fandraisan'ny malagasy anay. Izahay izay vazaha niteteny Madagasikara ary tsy neritreretinay ho tonga amin'izao toerana izao. Nitodika nijery anay ny malagasy, voadona ny fonay, faly loatra, mifandray isika. Pour la vie, hein. À Madagascar, c'est pour la vie. Mandrakizay. Matua izahay naharitra efatra taona satria izahay tianareo. Tia mafy. Matua ianareo tonga maro indrindra misaotra betsaka satria ianareo tianay. Zany ve. Izay mahakasika an'iny fa eo amin'izay sehatry ny sosialy izay hatrany dia mitombo isa ireo Maro karazana ny adala adala eto Antananarivo renivohitra ary mametraka ia amin'ireo mpiara-monina izy ireny amin'ny fitondran-tenany. Tokony hisy ny fepetra manokana ho raisina manoloana izany raha nambaran'ireo olon-tsotra nanaovana fanadihadiana. Kaiton Andranjilavo. Maro karazana ny adala eto amintsika ary antony maro ihany koa ny nahatonga azy ireny ho voan'ny areti-tsaina. Ao ny miteny rery, manimba zavatr'olona, mamono tampoka, mitora-bato sy ny maro hafa rehefa tonga ny fotoana mampietsika azy. Fa ny tena tsy afaka ao ambavany rehetra amin'izao fotoana dia ireo manimba zavatra sy miboridana. Zao ohatra hoe adala zao boridana eny dia misy mirokoraka aminy tonga dia mitoraka vato be izy. Izay ny olona rehetrarehetra iny miara mikoropaka aminy rehefa ny olona anankiray no mitora vato azy, manadala azy. Ny adala nge tsy hoe adala marina izy fa adala. Fa ianao no tokony tsy andrangotra azy. Zao ohatra ny volana ony andro. Mitsiry ny ahatra dia tokony tsy adala iny izy zany zao. Le adala miboridana zany le tsy hay hoe inona no mahatonga anazy miboridana avany fa tonga dia miboridana fosina tonga dia miboridana fosina ambony ambany ndraindray koa misy hoe manaprisika koa izy mampirisika koa izy asorony ny akanjonao dia asorony ny akanjo. Dia misy karazana adala dia miboridana dia nefa ny tsy mety amin'ny fiarahamonina satria raha misy olom-pady mandalo ka mahita rano izy na ohatr'izany dia izy mieritreritra ny tenitra ny hoe any an-tranony dia any amin'ny-dosi na ohatr'izany dia manao fihetsika tsy izay moa mahadala azy zany. Ny adi-penana foana zava-mahadomelona ny tena maro. Miteraka ahy any anivon'ny fiarahamonina izy ireny ka tokony hisy ny fandraisana fepetra manokana. Ireo marary saina izay mitombo isa tatoato raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana. Hitako hoe ny nitombo izy tatoato tsy fantatro hoe no fahasarotan'ny fiainana sa inona fa
zara-tsapako zany dia miteraka mety hiteraka ary efa niteraka mihitsy raha hoe danger ho an'ny fiarahamonina satria raha misy adala zao avy any ohatra dia mitoraka tampoka izy mety olona tsy manatsiny no hovoan'ilay izy dia misy koa mety ho fananana ny simbana ohatr'izany fandraisana andraikitra aloha tsy voafaritra mazava izy ny tena tompony andraikitra amin'ireny fa mifantatra zany dia misy fanjakana eto amintsika dia tsy fantako hoe izy ny tokony andray andraikitra ny commune ve sa ny fokotany koa ve sa ny ministera na ny BMS tsy fantatro tsony fa dia izy aloha zany raha ny etaetako dia mba tokony isy fandraisana andraikitra ireny. Ny tsirairay ny tokony anaina andraikitra izay tandrify azy avy manoloana ireny mararisaina ireny na eo aza ny maha olona dala azy olombelona ary manana ny zo maha olona izy ireny manana zo iaina hihinana sy hisotro anana trano fialofana ary indrindra manana zo ho tsaboina sy ho raisina an-tanana efa manana toerana natokana andraisana azy ireny sika ary efa manana olona vaofana manokana ihany koa hikarakara azy ireo. Anche oltre Sant'Anne ma poi ia na tosca tenella mica puto tam tung tra bobolin na pen sarla na tena is ne kita to manao au krepi na Ialana tsiny moa ny fanelingelenana ateraka izay tsy fetezana ara-teknika izay anoizantsika ny fampalalam-baovao kosa dia entona aminao anatin'ny jivana diadiana ity mikasika ny nenibera zavin-draminy vehivavy izay mamelona ny ankonany tamin'ny fanesehana kidoro nandritra ny 30 taona ny mombamomba azy sy ny toe-piainany ara no tantery ny olona saina ao anatin'ny jivana diadiana ity. Tsy misy tsy mahalala ny nenibera zavin-draminy ety amin'ny faritra Anosy ity renim-pianakaviana ity izay nanesika kidoro nanomboka ny taona 20 sy 700 ka hatramin'izao. Efa tamin'ny taona 20 sy 700 nanao an'io dia mba io mba hatana vola kely sy sakafo hohaninay sy ny fatrano mba hipetrahanay to. Ty toko dia io mba asanay ety fivelomanay to satria misafidy asa mivarotra tsy mahita izay mba vokatra hoe tika izay na azahoana vola na sala amin'izay dia ty noatra mba nazatranay dia ino tosaonay to. Valmenada dia efa manambady daholo izy amin'izao dia efa anankiray sisa ny zanako dia zafy kely anankiroa. Tsy dia hoe mahavelona fa rehefa mba mahita rotsaka kely dia izay dia mba miasa amin'ny ankizy dia mba izay no mba mahavelona fa tsy hoe zarery no mahavelona izay na sala amin'izay fa mifanampy amin'ny ankizy. Ny tenany miaraka amin'ireo zanany ihany no mandeha maka ireo sesikidoro any Ambatofotsy Atsimo raha ny fanazavana. Misy hatrany ny mpanjifa na maro ihany koa aza ireo mirona any amin'ny kidoro éponge hoy nenibera zavin-draminy. Ambatofotsy Atsimo miaka vitanana azy amin'ny kitapo. Karazana bozaka ohatrany ahoana no mety atao sesika? Ny karazana bozaka arakaraka ny aleminy dia sala amin'izay moa mahery ho andronako soa. Tsy mbola nahavita trano anay aloha fa izany hoe arakaraka n'le sakafo azo hanina dia izay fotsiny dia mba misy kely mba hoe tombontsoa kely efa mba mitovy amin'ny zana-bahoaka ny zanaky ny tena dia izay ny sesika bozaka aloha misy mba hoe azoazao nanaina kokoa noho ny any éponge. Ny hôpitaly azy raha ohatra hoe tsy mahasalama na tahaka izany dia tsy efelan'ny dokotera atory amin'ny éponge fa hoe tono ny mahasalama dia makety aminay izy makakodoro. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena kosa indray ireo voka-dalao sy ireo lalao nisongadina nandritra ny faran'ny herinandro teo no entin'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena ny Kolo TV FM ao anatin'ity fanadihadiana ity. Henri Florian. Ny toy omaly alahady ny andro fahatelo eo amin'ny fideny ny poule des as dingana farany iadina ny tompo-takany Madagasikara eo tontolo ny baolina kitra tetsy amin'ny kianjany votovorona iresy ny knapsa sport tamin'ny isa 3-0 ny LGK plus na Lamanga baolina telo nampidiry ny knapsa sport tao anatin'ny fizira-potoana voalohany nomontsany ny rika ny arato teo amin'ny minitra fa 1:10 na raha ny lalaina telo minitra taorian'izay ary no faranany Kalosa teo amin'ny minitra fa 20 ny ekipa ny knapsa sport izay nanjaka tanteraka tao anatin'ny fizira-potoana voalohany. Tao anatin'ny fizira-potoana faharoa inezaka nanarina ny lesoka ny ekipa ny LGK plus na Lamanga
saigny sy nantafiditra baolina ihany ry zareo. Ny ekipan'ny Knaps izay tsy nanafaka firintsony fa niezaka niaro tena. Tany amin'ny minitra fa 20 vao nafaty baolina ny ekipan'ny Elzeko Plus tamin'ny alalan'ny Dino. 3-0 araka izany no nisarahan'ny rotonta ny andro ny omaly ity. Raha ny lalao teo amin'ny kianjan'ny Velodrome Antsirabe indray kosa samy navotan'ny penalty ny andaniny sy ny ankilany. Fiaina teo amin'ny FC Vakina sy ny Fossa Junior Boeny. Ry zareo mpampiatrano ny santatra ny fampidiram-baolina teo amin'ny minitra fa 7 rehefa nahazo penalty ary tafiditry Xavier izany. Sahiran-kirana tanteraka ny ekipan'ny Fossa Junior ny andro ny omaly ity teo amin'ny faharatsian'ny kianja. Nahazo penalty ihany koa ny Fossa Junior teo amin'ny minitra fa 7 ary tafiditry Bajo izany. Ray araka izany no nisarahan'ny rotonta tao amin'ny kianjan'ny Velodrome Antsirabe. Raha ny isa treto mitarika azy ny Fossa Junior manana isa 7, manaraka azy ny Knaps Sport manana isa 4. Eo amin'ny larana fahatelo ny FC Vakina manana isa 4 ary ny Elzeko Plus izay mbola tsy manana isa hatreto. Itony 2 septambra izao ny andro fa 4 ao anatin'ny Poule des As ity ny FC Vakina no anafika ny Fossa Junior any Boeny ary ny Elzeko Plus no fataona amin'ny Knaps etsy Mahamasina. Ny fampisehoana ny Dax indray no enta aminao androany. Izy teraka ny 1 aprily 1 ny lalao tao amin'ny ekipan'ny Fossa Junior ary ny lalao tao amin'ny tana formation Analamanga. Izy izay mirefy 2 metatra sy 2 7 kilao. Vao 20 taona moa zany lehilahy no efa nakafisa hady ny tontolo ny baolina kitra. Ny andohako zany tamin'le foot 7 taona za dia efa nilalao tao amin'ny école de foot Atsesaya. Nandritsy ny za 10 taona. Za 10 taona vao niditra tamin'ny club aray zay hoe Fama. Avy tao amin'le Fama zaho dia nanao 2e division Analamanga. Dia avy tao amin'ny 2e division zaho dia nalain'ny tana formation. Dia ankehitriny moa za milalao amin'ny Fossa Junior. Dingana maromaro no efa vitany Dax ary ambora maromaro ihany koa no efa azony. Izy izay isan'ireo mpilalao malagasy fantatriny maro no ny zava-bitany. Amboary efa azo zany tamin'ny 2e division tompon-dakana Analamanga. Dia tamin'ny lalao kitsafoko tany tamin'ny MBS tamin'ny 7 dia ny club Fossa Junior moa vao niforona vao aingana dia Poule des As moa zany no tsara vitan'ny Fossa Junior tamin'ny club foforona. Dax izy izay isan'ireo mpilalao malagasy nisongadina ary nalaza teo amin'ny tontolo ny baolina kitra ity. Tsy ambaratelo ny Dax ny fanamafisana ny fanazarantena sy ny fikirizana eo amin'ny tontolo ny baolina kitra. Manana nofinofy ny lehilahy eo amin'ny tontolo ny baolina kitra malagasy indrindra fa eo amin'ny Shanna sy ny Cannes. Tonga an'le laza ambony be zany teo amin'ny fikirizako zany tamin'ny kotsana sy ny zavatra rehetra ataoko zany na eo ambony kianja na ny eny fiarahamonina. Barea zany dia mitaky zavatra be dia be fa tsy vitan'ny aitsaitsa fotsiny rehefa manao ny fanamiana Barea de Madagasikara. Dia mibaby ny hery malagasy rehetrarehetra zany ny fanaovanay ny fanamiana Barea de Madagasikara. Finofiko zany ny amin'ny momba ny Barea dia ho tafiditra ho tombon-daka amin'ny tranona, ho tafiditra ao anatin'ny poule amin'le Cannes. Finofiko sy ny eritreritro zany mba ho lasa mpilalao matianina tahaka an'ireo mpilalao rehetra any ivelany eo. Izay indray ny tafatafa ny fanaovana tamin'ny Dax. Izy izay voantso andrafitra ny Barea de Madagasikara amin'ny fihaona amin'ny ekipan'ny Senegal etsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina amin'ny 7 volana septambra ho avy izao. Tontolon'ny baolina lavalava indray kosa totosa omaly tetsy amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka ny fedeny ny amboaran'ny filohan'ny federation taranja rugby ho an'ny faritra. Nandrobaka ny fandraisana tamin'ity andiany voalohany ity ny ligy natsinanana rehefa nandavo ny ligy ny diana tamin'ny isa 4 no 7. Ny ady tanteraka ny fihaonana teo amin'ny rotonta teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Tao anatin'ny fizaram-potoana faharoa nivadika tanteraka ny lalao no feheza natsinana tanteraka ny endri-dalao teo amin'ny rotonta. Totoafo ny fanafiana ho an'ny ligy natsinanana. Na eo aza ny fandraisana tsy moramora izany angatan'ireo mpilalao avy anatsinanana ihany koa ny ijerevana akaiky ny kianja ilalaovana any antoerana. Fanomanana azy zany efa ela be. Efa nanomana efa ela be fa tratran'le fiamorana moa zany dia
efa vonona tsara daholo le maramilako reo ka efa napozina mihitsy hoe raha ko président faritra zany tsy zay fa telo zay to am'le sampamada farany teo tsy aza miezaka ho voalohany ray tamin'ity ka isa tafakatra amin'ny elita ambonimbony a dia hiezaka na tsaratsara n'le efa vita indray zany tena rugby malagasy manokana zany karaha aminay tamatavy akagny zany tsy raha injare akagny zany le rugby indrindra terrain problème any zany zao terrain nefa le rugby mandeha be da be le zoer club any zao fa nakenina enina isan'ny club akagny nefa mbola angataka amin'ny fototra-panjakana zay resaka terrain zany problème anay any vaosy reo mpilalao mendrika tamin'ity fihaonana ity i François avy amin'ny ekipa ny Diana tanjo napetraky ny fédération ny anomezana lanja misimisy kokoa ny tontolon'ny rugby any amin'ny faritra tsirairay ampahafantarina ny mpanao fanatanjahantena sy ny vahoaka malagasy mihitsy hoe ny coupe du président zany ho an'ny malagasy rugby dia tafiditra ao anatin'ny match officiel zay karakarain'ny malagasy rugby zany ary ao anatin'ny programme ny coupe du président no mamarana ny tompilalaovana ary zay vao mandeha ny assemblée générale kanefa noho ny zava-misy dia lasany assemblée générale indray zay vita omaly no lasa androany coupe du président hoan'ny any amin'ny faritra ny tontolon'ny rugby raha teo izay isan'ireo fanatanjahantena kafizin'ny maro indrindra fa ny eto Antananarivo tanjona trany ny ananana mpilalao matianina eo amin'ity tontolon'ny baolina lavalava ity zay mahakasika ny pejin'ny fanatanjahantena izay arahinao lavalava tahaka izay rehefa alatsinainy tahaka izao eo amin'ny maresaka resam-pirenena kosa indray dia nandraona ny amerina ireo mpitsomponenana miisa 700 izay nihitsoka efa ho 3 andro amin'ny sisin-tany Lampedusa ho an'ny Libia ny gouvernemanta italiana mafana ihany koa ankilan'izay ny toedrarà eo amin'izy ireo sy i Malta izay nambarany manam-pahefana italiana otsy nandray ireo mpitsomponenana ireo France 24 Omaly nanao fanambarana nandraona ny amerina ireo mpitsomponenana miisa 700 ho an'ny Libia ny ministry ny ati-tany italiana raha toa ka tsy misy ny fepetra raisy ny vondrona europeana amahana ny olan'izy ireo 3 andro izao raha tsy ahivina no hitsoan'ireo mpitsomponenana ireo ao amin'ny sisin-tany nosy Lampedusa na Europa manapa-kevitra ny handray an'i Italia amin'ny fandraisana ireo mpitsomponenana 700 entony sambo dikoti ireo na zahay tsy maintsy amerina an'ireo olona ireo any amin'ny seranatsambo libiana io no nambaran'ny ministry ny ati-tany italiana izay nandà tsy handray ireo mpitsomponenana ireo mafana ihany koa ankilan'ny toedrarà eo amin'ny Italia sy Malta amin'ny fiarovana ny sisin-dranomasina sy ny fandraisana ireo mpitsomponenana ireo tsy famonjena ireo mpitsomponenana no nataon'ny italiana raha nanome ny sambo dikoti izy ireo ho kosa ny fanazavan'ny ministry ny ati-tany Malte tamin'ny Twitter fa fisorohana azy ireo tsy ho any amin'ny faridranomasina Italia mifarany eto ihany koa tompo kilasy tompo vavy ny fiarana tamin'ity alatsinainy alina ity ankasitrana nanarahanao hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao teto amin'ny Kolo TV mamy fotoananao indray rampitso veloma tompoko Arafnat miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.